Eliane ianarako, 12 taona passy terminale D en lycée Joupin Rivavohatra. Niaraka tamina primatologue. Lamy naina no anarako zaho dia primatologue, izany hoe mianatra manokana ny momba ny lémurien. Nanao fanadihadiana momba ny fiainan'ireo lémuriens taty amin'ny Nouvelle Aire Protégée maro misy zataty Atsinanana izahay, ka ny fomba famindran'izy ireo no jereko manokana tamin'izany. Marihana fa ny lémurien dia mipetraka anaty ala, noho izany dia eo ambonin'ny hazo ny andro tokom-piainana. Araka ny fanadihadiana nataoko dia hita fa misy fomba roa ny famindran'ireo lémuriens. Misy ireo mamindra amin'ny tongotra roa satria ny tongony dia lava noho ny tanana, ka izany no mahatonga azy ireny mitsambikina rehefa mifindra amin'ny hazo iray, ka ny vatankazo mahitsy no nampiasain'izy ireo tamin'izany. Anisan'ireo lémuriens mitsambikina ireo ny babakoto izay miloko fotsy sy mainty, ary izy koa dia zara fa misy rambo. Toy izany ihany koa ny sifaka izay miloko mavo sy fotsy ary mainty. Misy ihany koa ireo lémuriens mamindra amin'ny tongotra efatra ohatran'ny saka, satria mitovy tantana ny halavan'ny ratsambatany ambony sy ambany, ka izany no mahatonga azy ireny mandady rehefa mifindra amin'ny hazo hafa, ka eny amin'ny ratsan-kazo tsy valana ihany no tena ampiasain'izy ireo rehefa mandady. Anisan'ireo lémuriens mandady amin'ny tongotra efatra ireo ny varin-jaty sy ny varika mena. Azo lazaina ary fa samy manana ny fomba famindrany sy kazina lémurien tsirairay ary afaka miara-miaina amin'ny toerana iray. Amaranako izany, aleo hitanky ihany, ny lémurien dia harenantsika, ka andeha ho arovantsika. Andeha isika hifanentana, hoe sarobidy izy io fa tsy entana, ka andao hajanontsika ny fanindranana mba ho fananana iaraha-manana. Anjarantsika ny mieritreritra satria izy io sarobidy ho any rehetra, ka aza avela ho lasa tantara fa mba ho reharehan'i Gasikara.